Somary elaela tsy noeno Andriamatoa Ely Arabe vahiny taorian'ilay resaka fanaovan-tsony nataona antoko politika 3 iny teo nainona ny Ely Arabe vahiny somary nisy tsikera mo sa hoe diso mifandraisan'ny olona an'ilay hoe sony nangonina nataonareo taorian'ilay fikoanandona tao ny volana Desambra teo iny. Elaela tokoa izy ianao mety mety marina fa ny azo resahana fotsiny aloha dia ny mazava ho azy moa zany tao aorianana voatendry ho mpanolotsaina teknika amin'ny voalohany fanavozana amin'izao fotoana izao dia mazava ho azy ny tombo aloha zany ny andraikitra tsy amin'ny hoe mampitantana nitika fotsiny na ny kafima fa misy andraikitra andraisina koa zany eo anivon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia betsaka koa zany ny zavatra sanina ao anatin'izay ohatra zao tsika tsy resaka afatry ny hoe nisy andren'ilay rivodoza nazo ny mpiray tanindrazana tany Mahajanga reny faritany Mahajanga ray manontolo isany jery sy ny ezaka nandamin'anjany zany teo anivon'ny fiadidiana ny repoblika. Amin'izao koa misy ny any Toamasina zay eto aloha ngamba dia veriko hoe mbola tsy tara raha makahery andreo lay mpiray tanindrazana amintsika ireo ary manararoatra foana ihany koa zany manamafy ny antso efa nataony fitondram-panjakana amin'ny hoe mba tokony fanomezan-tanana anampiana andreo mpiray tanindrazana amintsika ireo. Mahakasika an'ilay zavatra resahanao hoe niteraka resabe ilay tolo-kevitra na fifanarahana politika nataonay teo anivon'ny kafima dia le zany eo ny tena tanataratra hoe tsika malagasy tsy de tena zatra adivitra loatra fa ny atsika ny olana dia ny hoe iza no nanana an'le initiative, iza no mitarika an'io, iza no manao an'io dia lasa iny no iadikevitra fa le tena sosikevitra mazany tsika tsy de zatra n'izay loatra hoe mba manao débat de fond zay nge tao anatin'ireny tolo-kevitra ny anay teto anivon'ny kafima zay antoko politika 970 zao zay no mivondrona ao anatin'le izy tonga dia nohitana le izy tady seza mpiady seza dinosaure zany ny adihevitra tao anatin'le izy fa tsy mba nijerena hoe inona ary ilay tolo-kevitra na tiana nge na tsy tiana hiditra amina fifampiresahana tsika amin'izao zavatra misy eto amin'ny firenena zao. Ny fifampiresahana hatramin'izay dia hitantsika foana fa tsika tsy nahoman-javatra na nanana sosikevitra mialoha foana dia lasa ny impose ny avy any ivelantsika fahitana an'izay zany no natonga anay teto anivon'ny kafima hoe andaontsika andray lesona tamin'ny lasa satria raha le feuille de route ny soniavana farany nge talohan'izao crise zao ny 7 reny dia miara-malaly tsika fa ny imposena fotsiny dia nanao soni koa le mpanao politika malagasy satria te azo toerana zay zany le izy mba hialana amin'izay dia izy hoe maninona ary tsika ny tsy vondrona dia andao amoaka sosikevitra anavaolana hoentintsika makany amin'ilay fikoanandom-pirenena io zany le hoe fifanarahana politika na le hoe akoro politika zay no nataonay. Mety misy zavatra tsy mbona-kevitra ao anatin'le izy fizay hoe ny adihevitra tokony ataontsika dia ny sosikevitra nalefan'ny kafima dia tokony ihany ny rona ny adihevitra inona amin'lizy ny mety inona ny tsy mety dia zay ny adihitsika hevitra fa lasa mpitady seza sy ny dinosaure sy ny karazany tena nandeha tao anatin'le izy zavatra misy nefa amin'izao fotoana izao hitantsika efa misy plateforme politika manomboka mitsangana tao aorianany fandalovan'ny SADC satria samy mahafantatra hoe hiditra amina adihevitra zany tsika hiakatra ambony latabatra tsika hahafahana mamaha ny olan'ny firenena dia io zany zay androany ve zany mpitady seza koa zany le nanangana an'le plateforme politika zay nanendrika fatratra ny kafima hatramin'izay zay ve zany anaovantsika ny adihevitra ho zay hoe tsy tokony zay ny tondratsika ny adihevitra fa sosikevitra ny anay iny misy manana hevitra hafa koa ve akoatran'iny dia alefa ny adihevitra dia eo tsika mametraka zany hoe inona no mety inona lay olana dia tia misy vahaolana ahafahantsika mivoaka amin'izao fahasahiranana zao satria ho anay koa zany akoatran'ny hoe mahafoloan'ny otrika fisoloan'ny kafima dia mahatsiaro manana andraikitra ihany koa satria ao anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia ny hoe inona ary no hevitra rehetrarehetra ahafahantsika mamoaka n'ilay firenena amin'izao fahasahiranana zao dia izay no rosoanay tato arina araba soa araba tsara fo izay ay ve ny ety ihany zany iny hevitra
na sosikevitra narosiny kafimy iny de lasa mandeha zao ny rehetrarehetra am'izao fotoana zao mitsangana etseroa samy mezaka amin'ny tondra ny sosikeviny avokoa de ozy hoe zay koa nefa tsy ambo hoe ay ve nety any zany le nataon'ny kafima sy tsy any ny adevitra fa ho anay ny zava-dehibe tarika adevitra ny kafima de morosy zany tsika am'izao fotoana zao amina sosikevitra ivana eritreretina amoahana ny firenena am'izao fahasahiranana ay ny fandraisany lerabe vahiny an'ilay hoe dinika samy malagasy fe zany mbola azo iverina hoe sarotra raha nanao an'iny fifanarahana iny nareo antoko politika zato mahery fa mitetitety ihany koa mitety an'ireo vondron-kery maro samihafa ny vondrony europiana vondrony afrikana sy ny sadek mantsy am'izao fotoana zao zay karazany manao toy ireny andra ny hita am'le fandresen-dahatra ny mahatrany amponjara moa tonga ny mamangy an'ireo mpanao politika zay tafiditra any am'izao fotoana zao satria tsika tsy makalesona tamin'ny tantara tsy makalesona tsika efa variana mifanenjika eto anatiny eto fotsiny anatin'le izy mampalahelo ange mijery ny adevitra politika tamin'ireny fotoana ireny misy mahafantatra reo fa marina ny mba misy marina ilay sosikevitry ny kafima fa inona ny olana zay ve de ho tarisiny ireny zay ve de ho taritina zany ny adevitra ho tarisina voaikely ohatr'ireny ho tarisina olona tsy manana expérience politika lasa zany zany le adevitra nefa milaza manana traikefa sy makatraka be ny tsirairay fa le firenetsika zao zay zany le izy de zay le ambopo kely zay zany no lasa manimba ny lay firenetsika fa rehefa tonga am'izay ny vahiny lefa na de vazaha mainty ary miazakazaka daholo tsika menakavy tsika menakavy satria zay koa nandray anjara tam'le izy miazakazaka avokoa tsika menakavy satria everitsika fa ho messi reny olona reny de everitsika fa tsy manana intérêt koa zany reny olona reny amin'ny fitediavana olana eto ao anatin'le izy fa everitsika zany hoe tonga reny de andamindra de izarasezitsika de so de tary tsika de ndao iazakazaka daholo zay zavatra zay zany le tena mbola mahavoatsika fa rehefa samy malagasy noa mifampiresaka dia marisarisitsika am'izay lafon'izay ka ho anay zay de tena mbola mitazona foana an'izay le hoe dinika ny samy malagasy zay olany Madagasikara ty nivoaka malagasy no miaina an'le fahasahirana tsy maintsy tsika ihany no mitady ny fomba rehetrarehetra amoahana ny firenetsika am'izao krizy zao tantsoroka fotsiny ihany tokony ilatsika ny any ivelany fa ny problemany ny mpanao politika malagasy zany mbola zatra n'le politika ny takalaza satria maninona mieritreritra n'le vondrony resam-pirenena tena hoe ho inona de isaky misy zavatra am'izay de samy miazakazaka avokoa mandondona sy manao takalaza satria mieritreritra tsika efa messi reny afaka mamahany olatsika fa tsika tsy afaka mifampiany zay zany aloha noa isoranay ary anoananay isany anoananay ny filohan'ny fanavozana am'izao fotoana zao fa rehefa mivoaka izy any ivelany miezaka manao teny malagasy tsika indray no mametraka kaka izy tsy mahaiko tsy mahay teny vahiny tsy mahay ahoana moa no ahafahanao zany tia ny tanilazanao sy ampandrosin'ny firenenao ny teninao raha tsy mahasarotiny anao akory fa zavatra ohatran'izany noa ifampitsaratsika milaza fahasarotiny amin'ny mahamalagasy atsikatsika anyme asina ny mahamalagasy atsika nefa io zany zao zany misy filomba miezaka mametraka an'izay lafin'izay hoe andao asandritsika le mahamalagasy atsika tsika rehetrarehetra noa miaraka amin'tsikera za tsy miteny hoe tsy azo tsikera iny izy amin'ny zavatra hafa na tsisy azo itsikeraana azy tsy izay no resahako fa ny zavatra sala am'izany mba tena tokony atositsika mandeha lavidavitra kokoa de miverina zany am'le hoe tokony ho apetrakitsika ao anatin'ny saitsika fa tantsoroka no ilaitsika am'ireo vahiny ireo fa ny olatsika de tsika ihany noa tsy maintsy mamahazy mba tsy hiverimberenan'ny krizy teto amintsika fa na ny fifidianana na ny fizerenan'ny krizy teto amintsika nisy vahiny foana nge nisy tanan'ny hery vahiny foana nge fa maninona no miverimberina le krizy za tsy manometsiny ny vahiny ary tsy afaka manometsiny an'ireo tsika fa itsika no tsy sarotiny amin'ny firenetsika fa mieritreritra an'le hoe fireneny moramora foana le hoe pays de moramora de zara ary mandalo ny vahiny de ndao iazakazaka daholo aloha ampiseho fahaizana ndao iazakazaka daholo aloha afaka manao atsisika mba zahoana seza zay zany le tena olana ao anatin'le izy de zay andao zay avadikitsika fa raha ataotsika ambony tombontsom-pirenena mahita vahaolana foana tsika samy malagasy zay ny zavatra misy teto fa tamin'ity herinandro ity nisy fanambarana karazany ohatrany hoe mahamenatra sy manala baraka ihany koa nambarana filohan'andro-panjakana
andriamatoa sy tendrandrena soloneko mahakasika an'le hoe miaramila frantsay marobe tonga eto Madagasikara, miaramila rosiana tonga eto Madagasikara, izay mampiofana mizara fampitaovana ho an'ny miaramila malagasy aloha miaramila rosiana, fa ny miaramila frantsay namoaka sary teo anivon'ny BNGRC any Tomasina amin'izao fotoana mizara fanampiana manampy an'ireo hoe vahoaka any atoerana ny ireo sapeur pompier frantsay ihany koa tonga eto amin'izao fotoana izao. Raha ny famitam-baovao navoaka ny Masovo frantsay, ireo zany le hoe taratasy avaiza nahatongavan'ireny teto, ara-dalàna ve sa tsy ao anatin'ny fitondrana dia matoa ele arabe vahiny ahoana ny fandraisanao an'izany hoe fiandrianam-pirenenao fa misy miaramila vahiny tonga eto, tsisy antony mazava le izy, tsisy fampahafantarana ofisialy fa rehefa sary miparitaka sy fanambarana ohatr'ireny vao hoe ay feno miaramila frantsay eto Madagasikara, Général BDB eto Madagasikara, tsy haiko hoe maninona fotsiny ireny. Misy mitantana ny firenetsika dia misy tompona andraikitra zany zavatra rehetrarehetra zany ao anatin'le za manokana dia tsy nanana ny information mahakasika an'izay mihitsy aloha zany, fa za koa zany ohatran'ny malagasy rehetrarehetra gaga mahare an'le izy hoe ay ve misy an'izany eto, na izany ary misy zavatra tsy maintsy sara atsika. Inona le lazaina hoe miaramila frantsay miparitaka BDB zay hoe karazana mercenaire aloha ny fahitana an'ireny. Satria misy ihany koa zany reto le hoe miresahanao teo manampy ilay malagasy mpiray-tanindrazana trabona tao aorinany iny sahirana tao aorinany fandalovan'ilay ireo fidoza teto, izay ny any ataoko hoe mila sarana mazava tsara le izy ireo ve zany sa miaramila hafa ilay resahana. Na izany naty zany ary ny zavatra hafa no hitondrako azy, iny moa zany nisy ny teny nisy ny laza an'izay izy no manana an'ilay information za zany tsy miditra lalina amin'izay, fa ny azoko resahana fotsiny dia izao io zavatra misy io zany dia manam-pirofo fa misy mitady anao tany maleny anorenam-pangady an'ity Madagasikara ity, ary zay zany no tsy maintsy tandrematsika ao anatin'le izy. Mazava be ny orientation diplomatique ny filohan'ny fanavozana amin'izao fotoana izao, mazava ho azy moa zany miaraka amin'ireo le haut conseil efatra miaraka amin'ireo zany ao anatin'le izy, fa nisan'le kabary ny teny amin'ny CCI dia nilaza mazava tsara fa manomboka izao Madagasikara dia rona bebe kokoa makany amin'ny BRICS, tsy toy ny hoe tatsinanana fotsiny fa ny BRICS zany, zany hoe misy fikoropahana zany naterak'izay ho an'ny vahiny zay zatra nambotry any Madagasikara sy ireo le kolaboan'ny zareo eto reo, misy zany zay le fikoropahana terak'izay zay ao anatin'le, satria tamboalohany ange fantatsika efa namila fila teo ny frantsay rehefa tafapetraka zao fitondram-panjakana zao, fa rehefa nanapa-kevitra ilay mpitondra fanjakana hoe otier fa manana ny soanay koa zay ao anatin'le izy dia nirona bebe kokoa nakany amin'ny BRICS nakany amin'ny BRICS mikoropaka amin'izay zany ila Frantsa dia mampiasa ny fomba rehetrarehetra hitazomana ny rembiny eto Madagasikara, zay ilay tsy maintsy hitandrematsika dikan'izay zany ao anatin'le izy zay angamba ho ihany mahatonga ny hoe lasa misy miaramila frantsay BDB miparitaka sy ny karaha, tsy maintsy sarotiny tsika amin'izany. Manana ny faritra bakabakitsika, manana ny faritra ny masitsika, tsy tafiditra eto zany raha tsy misy manoka baravarana, iza zany ny tompona andraikitra manoka baravarana ho an'izany, any ny tena tokony ho ady hevitra, satria ireo nge tsy olona nanidiny ireo tonga fany tsy olona manana elatra ireo ao anatin'le izy, ka zay zany le izy hoe io misy fandraisana andraikitra tsy maintsy raisina amin'izany, ary tsy maintsy sarotiny tsika amin'ny fiandrianam-pirenetsika, satria zao zavatra zao zany manam-pirofo zao le fifandrotehan'ny vahiny eto amintsika zao, fa le arembe ananatsika eto no hiazaka zahanyireo, io ny diplomasia tsisy resaka tombontsoa zany, tsisy resaka fitiavana azafady na fitserana nefa io resaka tombontsoa foana io, dia io zany no manam-pirofo fa samy te akapare any Madagasikara avokoa zany leo le hery vahiny ireo, fa aiza ho aizy tsika eo amin'izay, dia io ny ay no anohananay kosa aloha zay apetrakay mazava tsara ny otrikafo ny kafim anohananay ny filohan'ny fanavozana sy ireo le haut conseil efatra miaraka amin'ireo amin'izao, satria nasananao an'izay choix zay, fa kosa tsy maintsy mitandriny tsika, tsy maintsy mitandriny tsika. Na zavabe moa zany le resaky ny filohan'ny fanavozana hoe zay mety ahitany malagasy tombontsoa dia ifandraisana avokoa,
fa tsika koa zany eo mila mahay miaro ny tombontsoa atsika. Zay zany le izy na ifandraina ho any amin'ny BRICS atsika na hoaiza mila mahay miaro tombontsoa atsika ary matoa aminay nanapa-kevitra zany ny voalohany fanavozana iroso amin'izay afantatra ny zavatra tokony ho atao zany izy ao anatin'le izy fa miara-mijery an'izay zany tsika ao anatin'izay de izay foana le izy hoe tsika tsy tokony isokatra amin'iza sisa rehefa iverintsika tsy azahoana tombontsoa fa ho faty-antoka fotsiny le izy andao ialana amin'izay ohatran'le fiaraha-miasa tamin'ny la Frantsa sy reto le occidentaux reto le fiaraha-miasan'ny soavaly sy ny mpitaingina fotsiny everina fa soavaly ilay malagasy de taingenam-boziny io fotsiny de tsy tsika no misitraka ny arentsika fa lay teratany malagasy vitsivitsy zay pisolelaka amin'ny la Frantsa hatramin'izay sy reto occidentaux reto sy ny fanjakana frantsay za tsy miresaka voaka frantsay fa ny fanjakana frantsay andao ovainy zay de andao atosika bebe kokoa makany amin'ny tombontsoan'ny Madagasikara le safidy ara-diplomatika atonia fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao zay zany no tokony ho adevitra mba hialantsika satria misy fomba fitenin'ny malagasy hoe mialakatso de ambodepona mila mitandrina tsika tsy hoe faly fotsiny tsika niala tamin'ny occidentaux miala amin'ny la Frantsa de ampy zay non tena zay le izy hoe niza na izy ifandraisantsika io de mila mahay miaro ny tombontsoa atsika de rehefa mety azahoantsika tombontsoa de mila misokatra tsika ao anatin'izay fa rehefa tsy azahoana kosa toy izay hoe anjaratsika no manadaboka ny fiaraha-miasa ara-diplomatika na ny relation tsy hitondra tombontsoa any Madagasikara. Nambaran'ny filohan'ny fanavaozana nandritry ny diany nananga ho any Russie za nio moa no eo iaona amin'ny filoha rosiana ny atenany nambarany le hoe misokatra amin'ny firenena rehetra Madagasikara araka ny fanambarana teo zany hoe zay azonina tombontsoa inona zany le tokony ho apetraka amin'izay ao anatin'izay hoe fijerena firenena verina hoe hiara-iasa amin'ny firenena malagasy manomboka izao eo amin'le hoe teboka tsara ho fantatra voalohany indrindra milohan'ilay anaovana soni ifanaram-piara-miasa satria ny soni nataon'ny mpitondratra amin'izay de karazana ohatrany hoe mamatotra an'le firenena malagasy ka rehefa misy olany de tsapahany avokoa hatramin'ny raharaha politika anao io tsotra fotsiny inona ny filahtsika zay ihany de inona no ananatsika ao anatin'ireo filana be deabe ireo inona no tsy ananatsika fa tsy maintsy na tsy vitatsika fa tsy maintsy hitadiavatsika tohany avy any ivelany de tokony zay ihany no amaritra an'io zay fifanarahana tokony atao rehetrarehetra ary iverinay fa tsy tokony hijanona amin'ny resaka fifanarahana raha tafika nanao hoe resaka fitaovana fotsiny le fitaovam-piadiana fotsiny le izy ary fantatray hoe tsy zay le izy fa mandeha lavidavitra kokoa lay fifanarahana zay ihany zany no anatin'le izy de tsy maintsy jerena tsara ihany koa ny contrepartie an'izany mba tsy hanahirana atsika zany ao anatin'le izy de io zay ka le izy ny fitondram-panjakana nge amin'izao fotoana zao na tiana na tsy tiana efa nahazo lesony tamin'ny politika tsy naomby na ny naomby teo aloha teo de tsy mila manao erreur tsony koa zay zany le izy fa mila mametraka tsara ny tongotra amin'ny tany fa io rehefa nananao le volonté politika rehefa tena tianao lay firenenao be deabe nge ny zavatra azo atao hitina mampandroso ny Madagasikara fa ny zavatra misy makoloha zany amin'izao fotoana zao normal ny fitondram-panjakana zany ny filohan'ny fanavaozana sy reto le conseil efatra reto raha ohatra miazakazaka amin'izay le hoe tohana miaraka amin'ny Lusiana sy ny BRICS satria manino manambana koa ato le frantsay io moa ny amerikana efa hitatsika koa io ataony io mitady rembo fotsiny eran'ny zao tontolo zao tsy maintsy mitady allié koa zany tsika ao anatin'le izy fa zay allié zay le apetraka ifoana hoe tsy maintsy manaja ny fiandrianam-pirenentsika koa nefa de tsy maintsy azahoantsika tombontsoa koa nefa fa zay le izy raha vao miala vazaha misolo vazaha fotsiny de tsy mety io ary mino zay fa tsy zay akory le zavatra misy amin'ny zao fotoana zao satria raha ny sitrapon'ny ataoko hoe ny occidentaux nge ny frantsay nge de ny anakorotana ny Madagasikara satria mieritreritra fa ho veremby izy rehefa tafapetraka ny fitondrana amin'izao fotoana zao zay tsy izy ny nametraka azy zay zany le tsy maintsy hitandremana sy tediavana vahaolana ao anatin'le izy ka tsy maintsy miaro tenitsika tsy maintsy miaro ny firenentsika de izy hoe rariny raha manapa-kevitra any amin'izay ny filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana zao fa avery foana hoe mila fitandremana koa nefa le izy
mila fitandremana le izy fifanaraha-piaramiasa rehetrarehetra de tokony sy azahoantsika tombontsoa ao anatin'le izy a zay ihany no atao zay koa moa zany ao anatiny tsy mikosomasony am'izay lafin'izay manolo-kevitra am'izay verina tokony atao sy asoa an'lay firenena zay zany le izy fa ny zavatra misy am'izay am'izao fotoan'izao mikoropaka ny occidentaux sy le reto lay malagasy zatra ny aro ny tombontsoa ny teto reto de reo no tsy maintsy tandrematsika tsara frantsay reo tsy maintsy jerentsika tsara za tsy miteny hoe ampiteneny frantsay fa inge mazava ho azy be de be inge ny intérêt français eto ny orinasa frantsay eto ny la frantsa am'izao fotoan'izao de mbola mieritreritra fa mbola anazy Madagasikara anazy ny nosy malagasy na le atsotsika hoe il se passe en plateau continental mbola atyhevitra be amin'ia zao fotoan'izao fantatsika la frantsa anke tsy manana inininy fromage voaloboka Tour Eiffel tsy ampy ampandrosoana la France zany aty Afrika izy no mitady reny de zay le zavatra tsy maintsy hitandrematsika tsy maintsy mampiasa ny collabo izy am'izany lafiny zany fa tsika no mila mailo ary mila mahay manara-maso tsara andreny hoe izy reny olona tsy mieritreritra fa tsy ny tombontsoany sy ary ny tombontsoan'ny la France reny fa ny tsika de tokony mirona bebe kokoa am'izay am'izao fotoan'izao iza ny vonona hiary ny tombontsoan'ny Madagasikara de zay no atao allié ao anatin'le izy zany hoe mila fitandremana be zany le izy ary mino zay hoe tsy atory voanjo adina ny mpitondra miara-mila azy am'izay lafin'izay ao anaty fitondrana ny antoko otrikafo am'izao fotoana zao anisan'ny foto-kevitra nijoronareo hatramin'izay le hoe hitaky ny nosy manodidina zay ny filompanorona ny antoko otrikafo mihitsy no efa nivoy an'izay manana sopirina frantsay izy fa tena hoe novitiny le taratasy manana sopirina frantsay anazy nitaky an'ilay nosy malagasy izy am'izao fotoana zao aiza ho aiza marina izy io andriamatoa ely arabe vahiny efa nisy ihany nataon'ny mpitondra teo aloha fitakinany io tamin'ny fahatelopolo ny volana jona nakany frantsa zany adihevitra mipetraka zany zavatra resahanao zany satria miresaka fanavozantsika miresaka fanovantsika izy hoe ireo le fitakina rehetrarehetra reo zany tsy maintsy mamaly an'ireo tsika zany ao anatin'le izy mba ahafahana mijery taratra hoe misy tena hita taratra tokoa zany izay le resaka fanavoza zay sinon lasa sanatriavana zany ho ampitovilin'ny olona amin'ny teo aloha ihany tsika zany zany rehetrarehetra zany ange io mampikoropaka fatratra ny la France io satria tsika mahafantatra efa nisy ange fanambarana nataon'ny Losianina fa vonona anampy an'i Madagasikara izy ny amin'ny famerenana an'ireo nosy malagasy reo misy enjeu ngeza be nge le izy politique diplomatique stratégique lafiny géopolitique la ity le fisokafana amin'ny BRICS sy ny Losianina ity de mila mahay manara roatra tsika ao anatin'le izy mila mahay manararoatsika mila miasa avokoa zany tompona andraikitra rehetrarehetra ny ministra tompona andraikitra tandrify an'izany fa tsy avela am'lay filoha samirery le izy sy ireo le mpanolotsaina avo reo zay zany le izy tena mila mifanometana antsika ao anatin'le izy fa zao nke tsika tsy manana miteny vahiny hoe tsy manana droit à l'erreur atsony tsy maintsy manaonao foana atsony tsika sanatria fa manjary manome hirika ny hafa indray zay na lereo le maloto fisainany eto a Madagasikara reo na lay efa tavavoaka ny velany ihany na reo le vahiny very tombotsoa eto amintsika reto mila fahamailona ilay izy zany miresaka nosy malagasy tsika azafady efa misy ezaka ngeza be moa zany ao anatin'le izy hoe nanafoanana ny fifanarahana tamin'ny resaka hoe nosy mitiosy sakaty reny tena zava-dehibe zany efa nisy ihany koa hiraka nampanaoviny filohan'ny fanavozana aminay makasika ania terarara ny ampasinavana ambanja zay laviny mponina tanteraka any zany ania fampiasana azy io satria manana opportunité ngeza be le faritra manana ny lavany girofle ny kafe ny kakao ny fampiroboroboana an'ireny zany zao ny andrasantsika satria fantatritsika hoe reo filière reo tena ny potehany lay mpitondra teo aloha mihitsy vokatry ny monopole de mitsaintsy mijery vahaolana ny am'za lafin'izay mba ahafahana mandamina an'ireo zavatra rehetrarehetra reo zany ary tsy maintsy mila mampiseho ihany koa hoe tsika tsy mitovy am'ireo teo aloha reo mora ny manakina fa tsika koa zany mila hitan'ny olona taratra lay fanovana resahany efa miroso tsy kelikely le izy fa tsy mitena hoe tonga lafatra mbola misy ihany koa ny tsy maintsy ahitsy zany ao anatin'izay ary zay no zany tsy kosehanay maso mihitsy amma mpanolotsainanay zany miteny mety
fa miteniny tsy mety ihany koa de io le somary manahirana ny hafa io fa ona moa zany eo anatiny fa mbola miteny ihany ko zay mpanolotsaina nge no asan'ny tena ao anatin'le fitondrany manjary le andraikitra sy asa mampanolotsaina mihitsy zany ny tsy atao raha ohatra ka tsy miteny. Izay zava-misy zay refondation refosation zay ny voambolana ampiasain'ny tanora mpitolona izay milaza fa diso fanantenana tamin'ny fitakinana atao teto amin'ny firenena Andriamatoa Iarapiaviny amin'izao fotoana izao. Inona no azonao ambara tamin'ny zavatra nolazain'ny firaisamonim-pirenena izay mifandray amin'izay ihany nambaran'ny firaisamonim-pirenena omaly mahakasika an'le hoe misy voambolana karazany tsy mety ambaran'ny mpitondra amin'izao fotoana mahakasika le hoe fitondrana fanavaozana izay karazana tsy mazava hoy ny firaisamonim-pirenena ka mangataka fiaonana amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana voakasika amin'izay izy eto amin'ny firenena anazavana misimisy mahakasika an'le hoe zavatra tokony atao eto amin'ny firenena raha tena hoe iroso makany amin'ny hoe fanovana sy fanavaozana isika. Ny vahaolana ao anatin'izany ange tsotra ary miezaka mametraka an'izany amin'izao fotoana izao mila mitovy ny langazy ny mpitondra fanjakana zay zany le izy nde lana le hoe samy miteny zay tiany lazaina fa mila ampitovizina le langazy ary tsy le langazy fotsiny ihany zany ny ampitovizina fa mila mazava le izy hoe inona le zavatra tiatsika hiaviana inona no ataotsika amana n'ilay olana raha mijery an'ilay firaisamonim-pirenena manko zany de efa lasa lavitra le izy iombonana zany ao amin'ny lafin'izay le hoe ametrahana fitondrana teteza mitsaina ho an'ny kafima manokana no resahako sy nyotrikafo zany fa tsy ombonantsika noviana kosa aloha ny firesahana an'izany zay mandray anjara amin'ilay fitondrana teteza mita de tsy afaka milatsaka zay kosa aloha de tsy tovizana hevitra mihitsy ary tsy hoe avadibadio ny arsiva satria misy indray fantatro ny teny an'izany hoe satria ao anatiny indray nyotrikafa mampanolo-tsaina ny filohany de miteny hoe maninona moa no tsy afaka hilatsaka ny zay mitantana na mandray anjara amin'ilay teteza mita io de izy hoe avadibadio ny arsiva fa efa hevitray zany tamin'ny fitondrana teteza mita teo aloha nanakiananay ny iny satria zo nge zany ho latsako fidiny zany tsika mitany misy lalàny rehefa mahafeno fepetra mahafeno fepetra ka toko hoe tsy nandika lalàna le olona tsy voasazy fa maninona izy no sasiana hoe tsy afaka manao satria nandray anjara tamin'ilay fitondrana teteza mita zany kosa tsy azekena andeha mba raisitsika zany sarotsaro hoe andotsika namana Michel hiaraka nangana kianja ilalovana tsara tarebe zay zany de andao aritsika mba hanao an'izay fa ilain'ny firenena zany fa rehefa avy eo namana Michel ianao na itsika zay nandray anjara tamin'ilay fanamboarana ny kianjo io tsy mahazo milalao eo fa aleony tsy nanamboatra azy ny lalao eo mba hoana moa zany adihevitra zany ary tsika hoe efa nanana lesona tamin'ilay niny fa nitondra inona ho atsika le izy ny lalàna ihany ny tokony hamaritra an'izany hoe iza no afaka manao iza ny tsy afaka manao rehefa mahafeno fepetra le olona ka tsy voasazy tsy raran'ny lalàna de izy hoe tsy tokony atao an'izay kosa le izy so de misy tombontsoa manko ao ambadika le hoe tsy tokony hanao zay tsy tokony rotsaka amin'ny fitantanany firenena ao arina zay nandray anjara tamin'ilay fitondrana teteza mita izy hoe mila makalesony tsika fa natao zany tamin'ny krizy farany teto fa na mahaolana ve toko ty mbola niongana ihany raha tsy olona tamin'ny 2024 zany le izy mba tokony avela aloha le kajikajy fa tena mba le firenena no jereny fa ne kosa aloha mazava amin'izay lafin'izay ahoana ny olona rehefa mahafeno fepetra tsy raran'ny lalàna no rarana tsy lalao zay hoe tsy mety kosa zay zavatra ina izany ary misy zavatra iombonana hevitra koa anatin'le misy éclaircissement tena tokony atao mazava tsara ao anatin'le izy misy miresaka hoe refosation ozy izy ianao zay no lazainao azy teo satria zay ny voambolana ampiasain'ny hafa de nenay de tsotra ao anatin'le izy mirosa makany amin'ny fanofantsika fa tsy mbola tonga lafatra io tsy mandisy koa nefa zay amin'le tenen'le teo totra misy olombelona le teo aloha ihany mbola tavaverina tsy diso koa nefa zay ao anatin'le izy de izay no mila hitondrana fanitsiana fa zao kosa nefa ny folonga fantatsika fa misy directeur régional teto voatendry roa herinandro de limosaina daholo indray misy tale fantatritsika hoe ny sorona no izany lafiny zany dikan'izay zany mahasamy mandray fanapahan-kevitra le filoha rehefa verina hoe misy zavatra tsy mety ary koa mila hifanampiana
tsy hoary ho fantatra le mpanapa-kevitra daholo ange hoe iza no izy ao anatin'le izy de le resaka refusation zay koa misy avahantsika ihany ao anatin'le izy mila mijery koa tsika hoe tsy satria nge izy niaraka tamin'ny teo aloha de raha ilaina ny compétence sy ny fahaizany zany de tokony tsy mena ndraikitra izy satria niaraka ny teo aloha zany mila lanjalanjaintsika izany a zavatra rehetrarehetra zany satria ny hafa koa mety tsy ho hain'ny tena ao anatin'le izy nefa firenena le resaka resaka lizy manko zany ndraindray afangaron'ny sasany koa na ny manam-pahaizana malagasy ary ao anatin'le izy satria niaraka tamin'iretsy de tsy tokony mila sarahantsika mazava tsara le izy mba tsy isina exclusion zany eto amin'ny firenena na izany na tsy zany ary ozy hoe tsy mandiso mihitsy koa an'izany zavatra resahany namana le hoe refusation zany satria mahita taratra n'izany koa zany tsika ao anatin'le izy zany koa no manam-pirofo fa mety misy mikasa namanao sy manipy hoditra akondro ihany koa anatin'le izy mba haratsendrika an'ilay mpitondra ny fanavozana amin'izao fotoana zao. Ohatran'ny hoe karazany efa lasa lavitra ihany lay zava-misy amin'izao fotoana ny adefitra moa zany ohatran'ny tsy mifantoka amin'le fikaonan-doha firenena atao eto amin'ny firenena avokoa ireo avondrokery maro samihafa aloha zany raha izay zay nambaran'ny firaisamon'ny pirenena fa misy ihany koa ny antoko politika amin'izao ny efa manomakomana na de hoe asan'ny antoko politika ary manao fameloma maso de efa hita mazava hoe ihany nefa ho candidat amin'ny fifidianana eo na mbola hoe tsy vita tanteraka ary mbola voaty amin'ny fototra tsika amin'ny fametrahana an'ilay hoe rafim-pifidianana fikaonan-doha ary ty mbola tsy fantatra mazava aloha hoe aiza ho aiza amin'izao fotoana fa miandritsika sao de karazany efa samy manao kajikajy ny ao anatiny ao aloha zany raha ny zava-misy amin'izao fotoana ary matoa ely ara-pefahiny lizy mazava zany ange zoany tsirairay amampanao politika sy amin'ny mampitarika politika tsy azotsika oferana mihitsy zany hoe tsy tokony hanao an'izao tsy tokony hanao redynamisation tsy tokony hanao congrès amina vanim-potoana sala amin'izao miezaky ny mihetsiketsika ny antoko tsirairay zandray aloha mahita hoe zany tsy adisony ka manao ny azy koa zao ny kafim inona moa ny adisona amin'izany satria politika nge no resaka fa io anjara ny voaka malagasy no mitazana sahady zany hoe iza ary zany no iza ny manao inona ao anatin'le izy ny efa miresaka tsika nge zany na oelana oaingana tsy maintsy ho tonga ny fifidianana de nzao zany voaka malagasy de efa mila mijery tsara ny fihetsiky ny mpisehatra politika tsirairay tsy ny ao anatiny ihany fa ny aty ivelany koa ary satria misy aty ivelany koa miezaky ny manao azy ozy hoe tsy misy tsiny mihitsy zany zavatra any fa politika le resahana makasika n'le resahanao hoe tsy tantaratra lay fikaonan-doha pirenena zay ho karakarainy iny aloha zany efa misy ania fifampiresahana sy fikarakarany ny ao anatiny miaraka amin'ny FFKM mbola misy zavatra kely mabloke azy eo fi koa zany tsy mora le izy fa afaka miteny kosa hoe mandeha ny fikarakarana ka na de tsy tena hoe araky ny everatsika azy ary matonge misy ny fionana tany Addis Abeba matoa misy ny fihetsiketsehana maro samy hafa eto amintsika samy mahafantatra hoe misy ny fanomanana an'izay fikaonan-doha pirenena zay ary efa ny mandatena nge ny FFKM tamin'ny lafiny io koa misy an'ilay ministère d'État nampendreketina an'izany zay hoe mandeha le izy ka mandeha fa itsika rehetrarehetra ny tena tokony mivonona hitondra ny sosikevitra hitondra ny adihevitra makany amin'ilay fikaonan-doha pirenena mba tena andraisany tsirairay anjara mihitsy le izy indrindrandrindra hoe mba tsy isin'izay ilay fanilihana na exclusion na mety hoe tsy firaharahiana ny hevitry ny hafa zay de misy tsy atrangezabe sokatra io amin'le fikaonan-doha pirenena io dia misy hoe anjaratsika no manararoatra eo amin'ny makasika an'izay mantsy le hoe fikaonan-doha atao ny olo ny andro rajoelona tsy mipetrapotsiny eto Madagasikara karazany mampiororo anareo ao anaty fitondrana mihitsy ho saronina voaka ny andro rajoelona mantsy tao anatin'ny andro vitsivitsy de karazany tena hoe fanambarana amin'ny sisilany be no ataony eo amin'ny fitondrana karazany hoe matahotra an'le andro rajoelona ihany ve le fitondrana amin'izao aloha ary matoa ile ara-pevahiny anaty serasera io satria sary tany Swaziland nation karazany sary tonga de déclaration be nataon'ny fiadidina ny fanavaozana ny olona eto ihany koa mihetsiketsika ihany na de hoe hiarana perquisition ara makasika ny cyclone teo ainy andro rajoelona no milalao ny sentiment ny voaka malagasy io ainy aloha fa niongana ihany izy aloha le izy tia zay amiko zany raha hoe mahay an'le izy tsy niongana teo hoe
fa nia mpitondra fanjakana kosa nefa mila mailo ao anatin'le izy zany ray zany tsy ferany satria tsika nresaka firongony a mbola misy ireo zay kosa tsy azo laviny mbola misy ireo ary mahatonga anay zany mitahako foana hoe tena andaotsika hosaha am'ilay fandraisana fanapahan-kevitra ary mila akselerena le izy zay zany satria lasa ohatrany manome vahana ny reto a de manao zay tiany atao izy za tsy miresaka falifaty politika am'izany mba tsy ho vahan'ilay a resaka indray zany ao anatin'le izy alo za tsy mahita fikoropahany ao an-dapa raha ho amanokana ny famaliana ny zavatra ohatran'ireny zany misy fa raha hoe ny fikoropahana za tsy matazana an'izay aty amin'ny voako aloha zany zay resahako zay satria za tsy raha misy ange mpitondra fanjakana mora indrindra ny nanala azy Andry Rajoelina tena ohatrany hoe nanala parasy ange raha zay ny azo atao hoe klasena satria ino no aingana indrindra tamin'ia fanesorana mpitondra ny fandimbiteto ka androany tsy de hitako loatra hoe inona no andeha atahorana azoko izy raha niazakazaka monjy an'le sometato ivelatato sy ny raisin'ny olona zany angele izy de ahoana moa zany no ametrahana tahotra am'izay lafin'izay fa na izany ary hoa noia fahamailona ny mila apetraka de misy lesona tsy maintsy raisina koa le izy na ho an'ny ao anatiny ary satria mbola miezaka manao ny maximum amina serasera zany zareo satria teo aloha moa le serasera ny tantanan'ndrareo firenena ao anatin'le izy fa le izy koa moa serasera nge rehefa diso sonao de nao ihany noa ifiteran'le izy rehefa aveo de reny zareo tratrany fionganana sy ny karazan'ireny fa ozy hoe tsika ny ao anatiny tokony isy concentré bebe kokoa zany amin'ny fomba hoentina hitantanana ny fiainan'le firenena fa zay ataony Andry Rajoelina any hoinge tsipaky ny ohatrany tsipaky ny mialaina rehetrarehetra mbola atao anatiny fakafizana tsara n'ilay fitondrana izy no niongana fa ny soron'ny vahoaka rariny izy raha somary izy raha nge zao mety tsy mbola mino akory ay moa za zany tsy hotsony isaky ny fo maraina mbola mieritreritra ho any avoloana hoery ambotsiroatra ay moa efa misy président Mikael nio zany angele izy de c'est normal raha somary mbola manao fihetsika ohatran'ireny zany izy atsy Afrika sy ny ohatran'izay amiko tsy tokony hataitra ny zavatra ohatr'izany fa tokony tsika misy concentré amin'ny fomba hitantanana sy ampandrosoana ny firenena. Mahakasika ny base Toliara nisy sarisary miparitaka moa teny nivona tambazotra an-tserasera teny Eliara be vahiny sy tendrandrena solony haiko nandray dolara zay le sarisary teny nivona tambazotra an-tserasera teny hoe tohatry ny tsy heno eno marina izy ty am'izao fotoana ny tsy heno eno aloatra zay le izy misy miezaka mandisy misy niezaka mandoto mihitsy koa zany ao anatin'le izy ny zavatra misy Michel de zao misy zany leo diso fanantenana fa nieritreritra hoe rehefa lasa mpanolotsaina ny filohan'ny fanavozana ny filohan'ny otrikafo dia adino tolona natao tsy izay nefa le zavatra nisy de be misy zany leo le diso fanantenana satria nieritreritra hoe io zany fotoana am'izay amotehana ny otrikafo efa ao io de fa tonga de tsy tafavoako reo miteny foana nefa zay ary tsy miova ny hevitray na hoe base Toliara lasa varamadany nay stop de stop zay tsy manana fanazavana hafa hoe tokony zao stop de stop zay ihany ny nay ao anatin'io ka nahotako manareo tamin'iny moa dolara de aveo nivadika ariary ty fanambola ho ataonareo euro ndray areo raha pitso na yen na livre sterline nanakomana ny masina eo ny nay zany tsy miova ny position nay rehefa tsy mety de ajanona ary zay nge nanolo-kevitra foana satria misy manao nareo manakina fampandrosoana fa nanolo-kevitra foana zay hoe ajanony base Toliara io ajanony varamada io zao no atao ditsatsika nataon'ny fitondram-panjakana am'izao fotoa zao amin'ny commune Belalanda zaniny usine mpamokatra zezikina tsangana azo atao ihany zany zavatra sala amin'ireny de zay no mahatonga anay hoe misy solution hafa azo atao de manome ohatra nia fitondram-panjakana ny fanavozana am'izao fotoana zao hoe tsy fangamo tsy avy misy usine afaka atsangana iasan'ny olona raha tsy varamada ka nahaparitaka reo ny compte faiketseroa raha fanandray an'izao ny nay stop de stop areto tena miteny ianareo le mpanao compte fake sy miezaka manaraty sy ny karazany io raha ireo ve namana Michel nahitanay nandray vola de iverinao fa hipetraka fotsiny am'izao reo ka nahita an'izany nareo de avoay fa mba ilain'ny voaka malagasy koa no mahafantatra an'izany avoay ary taizy zany de ohatrinny tao anatin'le izy fa raha ifanasoketa fotsiny eto tsika manahirana le izy ary ny olana de zao
le manao siketa nge mory fa rehefa aveo tratra de ampiarana lalàna de lazaina fa valifaty politika indray ilay izy zany zay nge ny problema atsika tsy mahasamy assume ny zavatra ataotsika ho anay zany nanohatra an'io zay hatramin'ny farany de tena mbola ijoroanay hoe manohatra an'io a varamada io zay ary io zay tsy mijanona amin'io raha tsy miala any amin'ny faritra tsy mandrefana io fa tsy hoe kory hoe lasa mpanolotsaina an'le filoha de lasa mety tapoka indray io zany ao anatin'le izy de disy fanantenana nareo ny amin'izay lafin'izay de miezaka manaratsy za ndray tsy mampihemitra anay ao anatin'le izy fa ny anay zay tsy averiko tsisy fanazavana hafa fa rehefa stopy de stopy zay ihany de vaolana hafa azo atao de fa ohatra inonome ny fitondrana fanavozana io afaka manangana orinasa hafitsika esan'ny olo de zany no posena lavitra ao anatin'le izy ary ny any mba tiany mba zavatra fanamariako foana fa tsisy manao le izy fantatry ny filohan'ny fanavozana nge ny position ny otrikafo ny kafiny makasika ny varamada fa naninona noa ny antso anay zany izy isany an'olotsaina azy zany fanontaniana mba tsy misy mametraka mihitsy zany ao anatin'le izy tsy surprise aminy akory ny hevitray makasika an'io na hoe tsy fantany ao anatin'le izy fa matoy izy ny antso anay zany amin'ny fiaramiasa misy antony koa zany ao anatin'le izy ary ny ano ty moa efa nyzaraiko de averiko ihany izahay any de taonivon'ny otrikafo ka efa nampiona tamin'ny filohan'ny fanavozana anyreto ilay solotena ny fikambanana mazoto zay voatery ny enjehana de nipetraka ambolany maro tany naty ala efa nisy ange zany tao iavoloha tao anatin'le izy ka raha manana eritreritra hafo zay fa maninona zay no akan'ireo mpiray-tanindrazana sy mpiara fikambanana mazoto aminay reo mpiona ny filoha satria maninona zay zany tsy te ionona am'le hoe de mionona am' zavatra lazainy ele arabe vahiny sy ny mpitaky ny fanoherana ny varamada hafa fotsiny nampitaina am'leto fikambanana mazoto eto hoe andao mihitsy nareo misy solotena miona am'le filoha ka ninninona fanaratsiana aparitaka sy zahana andotonanay ao anatin'le izy de nenay de mazava tsy manana hevitra be dehibe zay atao makasika ny varamada hafa ny de mazava rehefa stopy de stopy fa misy zavatra hafa azo atao afaka mpandrosona ny varitra tsy mandrefana makasika an'izay zany manahoana ny fahitan'ny fikambanana masikoro rivolasy ny antokotrokafo zany makasika an'le hoe position ny fanjakana am'ty resaka varamada pastoliara teo aloha ity am'izao fotoana zao zany ka inge mazava tsisy fanapahan-kevitra andraisin'ny fitondram-panjakana nge hoe mampiodina an'io na mamelona an'io zay nge le izy gesta teknika nge nlay orinasa ny betsaka ndao fa tsika varamada ndray le pastoliara fa ny fanovana zany moa manina mba zareo nge tsy miteny misy fandefasana chômage nge chômage teknika nge am'izao fotoana zao amin'ny varamada misy ange zany fitopolo mahery eo zao misy zany ka raha mandeha le orinasa maninona ny manala piasa ao anatin'le izy fantatray nge zany information zany fa tsy hoe tsy milaza akory zay de verina hoe tsy maharaka an'le izy mba ataovy ara ny communication ny varamada makasika an'izany ao anatin'le izy misy zany nananay zay ny information zany ka nenay nay fijerinay an'le izy tsotra fotsiny hoe efa nisy vola nomen'ny pastoliara ny fitondram-panjakana teo aloha izy anynareo mitaky azoko fa tsy ny malagasy no atao kobay anatin'le izy ka ngaty eto nisy ninana an'izany volo zany zay ny fanarahanareo tamin'ny mpitondra fanjakana teo aloha ndana takio any ny volanareo mbola misy forongony be dehibe reo de takio any io andro radio le misisika mafy ny anatrika ny fiaonana aty Afrika de andana takio any ko mbola io izy io ko fa tsy hoe nareo no ny fanaraka tany de ny mpiray-tanindrazana malagasy no atao sorona de tsy maintsy ampandehany ny varamada io tsy kosa zay tsy afaky ny anaiky an'izany ko raha hivaritra ihany izy maninona tsy ny tanindrazana no amidiny fa ny malagasy no amidiny ho amin'ny tombotsoany zay tsy satria manko zany misy mandeha hoe tsy anaiky amin'io ny amerikana ko ny tompo tanindrazana koa tsy anaikiko ao anatin'le izy zay nga ny fanaraka anareo tamin'izany na hoe ny fitondram-panjakana am'izao ny fanaraka tamin'izay zay ny fanarahanareo tany aloha tany anareo ny anareo fa tsy zay no atao sorona ao anatin'le izy Andriamato Eliarabe vahiny raha sanatria zany iverina anao toy ny nataon'ny fitondrana teo aloha zao fitondrana fanavozana zao vonina tena hoe ametra-pialana fa iverina hitolona ve Eliarabe vahiny zany hidiny eny kianja mihitsy toy ny nataonao tamin'ny 5 amby roapolo sy roa izay nahavoasambotra anareo moa tamin'izany
efa nyteneniko ty de mafisiko tsy tanjona no lasa mpanolotsain'ny filoha ny fanavozana am'izao fotoana zao zay zany ny any azoko resahana mahakasika an'izay fa ny fanarahana de andeha hitondra ny Madagasikara mkany amin'ny fampandrosoana atreto zany zay tsy mahita olana mihitsy aloha zany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny filoha ny any resahako ao anatin'le izy dikan'izay mitovy ny tadin-dokanga maninona moa no andeha treitra zavatra sala am'izany no anatin'le izy fa ny azy de averiko hoe io misy fomba fitenin'ny malagasy hoe nitoko fitaka fa ny atao no hita. Tapitra ny fandarantsika ina no azonao am'tinanareo voaresaka ireo maromaro moa tsika ny mpanatamina zavatra maro lafy ihany koa fotoanan'izao hitondrana hafatra ho an'ny vahoaka malagasy ary fa mitinana ihany koa andreo voaresaka. Ety ampamaranana taoriran'ny 12 volana janoary zany le fanaovana soniany iny le fifanarahana politika na sosikevitra na akôry politika iny dia nanapa-kevitra indray zany ny kafima ny asabotsy zao faraka 20 volana febroary fa anao karazana hoe fionambe raha zay ny azo ilasana azy na hoe démonstration de force ihany koa zany eo amin'ireo le antoko izay niarana anao soniany iny le tolo-kevitra na fifanarahana politika iny ataony asabotsy zao izy io manomboka amin'ny sivora sasany résidence tournesol eny Andorany fotsy anasana ndeo lay mpanao soni rehetrarehetra sika rehetrarehetra ihany koa zay vonona ifanampy sy fanometanana amin'ny fikarohana vahaolana ho an'ny firenena de anao an'izay zany ny kafima ny asabotsy zao zay eto de mbola manamafy ny otrikafo ny kafima ny fanohananay ny voalohany fanavozana sy reto le conseiller anakefatra miaraka amin'reto mbola manamafy foana koa nefa zay ny fandravana ny republika faefatra satria zavatra notakina teny akanjo zany ao anatin'le izy na de somary manahirana ny afara mitazana anay hoe efa ao anatiny mbola miteny fitakina teny akanjo zany ary raha tena iroso amin'le fanavozana tokoa zany tsika dia misy tolo-kevitra maro samihafa ireo azo resahana vahaolana tsy hoe manala député telo sy efatra fa ny tena manadio mihitsy aloha mba ahafahantsika manangana zavatra vaovao raha te handamina matrano tsika tsy hoe jerijeren'ny maso fotsiny hoe de ty micro ty mivadiketsy fa tsy maintsy manakorotana na mandravitsika aloha raha ohatra te hanangana de zay zany mbola manosika ny firenena mandeha makany amin'izay foana de averiko hoe varaka amin'ny 20 volana febroary zao ny asabotsy zao zany manao an'izay fionambe zay ny kafima résidence tournesol Andorany fotsy manomboka amin'ny sivora sasany anasana ny rehetra ho avy zany. Tapitra ny fandarantsika tompo lahy sy tompo vavy ankasitrana feninao nanaraka izany.